mitady amin'ny fahantrana ny fialany Andry Rajoelina no vahaolana hoy ny RMDM. Clémence Sararnirine tsy hemotra manoloana ny antsojay ataony ben'ny tanàna ny CUA. Syndicat ny sehatra tsy miankina tsy ilainy intsony ny baiko midina avy amin'ny filoha sy ny minisitra. Tomboko lahy sy tomboko vavy amin'ny kafaliany indray ary no entiko mitsidika ny tokantrano amin'ny izao aliny talata fa 17 volana aogositra ny taona 2024 izao tonga soa anatin'ny pejy ny fampalalama avy any MBS manasanao sahady ary anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Etsika anomboana ny vaovao ary amin'izao alina izao dia nanomboka androany ny fanaovam-baksiny fanefitry ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa toetsy amin'ny vaccinodrome HR no anokafana izany. Marobe moa ny olona tonga nanatanteraka izany ho an'ny androany tsy arakaraka ny fahavononan'ny olona kosa nefa ny fandaminana. Toy izao ary ny fanadihadihana nataony Nambentsovely Sitraka sy Andra Kotomalala. Ny tandahatra ireo olona tonga hanao ny vaksiny AstraZeneca andiany faharoa io maraina io tetsy amin'ny vaccinodrome HR. Tamin'ny 10 ora maraina dia efa nisy olona tonga nilahatra naneo ny fahavononany raha ny fampitam-baovao. Voatery nijoro naharitra teo aloha mandram-pisian'ny fandraisana ora 5 taty aoriana fahadisom-panantenana sy harerahana no nitsena. Noho ny fandaminana no anton'izay hoy ny fanamarinana nataony tompon'andraikitra. Ny fahatarana moa tsy hoe fahatarana satria nanaovana fanambarana hoe nanomboka amin'ny 7 ora maraina tsy dia lavitra an'izay fa ny olona ny tonga aloha be zany dia arak'izay satria ny ekipa marobe ny ekipa miasa eto ny vaccinateur ny enregistreur ny gestionnaire de sy nyzay ao anatin'ilay pitsopitsony fandaminana zany a dia zay mety jeren'ny olona hoe nisy fahatarana dia arak'izay hoe mety nisy ny fimenomana teto amin'ity toerana ity. Manomboka izao dia tsy ho andiam-potoana toy ny teo aloha intsony ny fanaovam-baksiny fanefitry ny valanaretina Covid-19 fa hijanona ho vaksiny azo tanterahana amin'ny fotoana rehetra toy ireo vaksiny efa fanao teto amintsika. Manomboka rapitso arak'izany dia efa elany amin'ireo CSB samihafa ny vaksiny ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga sy ny faritry Vakinakaratra miankina amin'ny fotoana hatongavana isaky ny toerana kosa ny fanombohany any amin'ny faritra. Antony ny vahoaka ilay fanaovam-baksiny vaccination de proximité izany hoe izay mifanakaiky trano amin'ireny dia afaka hanantona an'ireny tsy voatery hoe tery amin'ny toerana zao zay nanao vaksiny tamin'ny voalohany satria tsy nisy ireny fa efa misy ireny amin'izao fotoana izao dia afaka mandeha manantona an'ireny izay sitraka ilay fatra faharoa na deuxième dose ny nanao Covishield izany manao indray an'ity AstraZeneca ity. Ampatsiahivina hatrany fa tsy azo ataony manafangaro ny fatra AstraZeneca sy ny Johnson & Johnson. Tsy maintsy ny AstraZeneca ihany no ataondreo efa nahavita ny Covishield tamin'ny andiany voalohany. Namafisiny hatrany moa ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana na dia nahavita ny vaksiny aza. Ny fanaovana vaksiny tsy midika velivelo hoe tsy handairan'ny aretina intsony ianao. Ohatrany hoe nresantsika eto zao dia Covid-19. Ny fanaovana vaksiny dia fanefitra fiarovana izany hoe ampitomboana ny hery fiarovana ao anatin'ny olombelona iray dia mety mahazo zany fa ny fisehon'ny aretina no malefaka na atténuer ilay zavatra misy mihena zany ny atao hoe forme grave ny anatin'ny atotanisy sy ohatran'izay izay sanatria tora sy tarika any amin'ny fahafatesana ho an'ny olona marefo indrindra zany anisan'ny nametrahana le hoe ny olona marefo no atao lara-pamehana na priorité ao anatin'ilay fanaovana vaksiny. Na manao vaksiny aza dia mbola entanina ihany metaka ny ary vava-orona anaja ny elanelana ray metatra dia anasan-tanana matetika amin'ny rano-savony izay hitantsika fa fomba mahomby ary tsy ny coronavirus ihany eny voaro anatin'ilay izy fa misy karazana aretina voaro. Raha tsy ahivina nanambara ny Prime Ministre Tsay Christian herinandro vitsy lasa izay fa olona miisa 9 hetsy no atao vaksiny amin'ny taona 2024 ary 4 tapitrisa hatramin'ny taona 2024 midika izany fa 7.7% ny vahoaka dia tsy ho vita vaksiny ka mbola ahina ho marefo amin'ny valanaretina. Arak'izany Madagasikara dia ho voasokajy amin'ireo firenena ahina amin'ny valanaretina na tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe pays à risque ho an'ireo mpamatsy vola sy ny mpizahan-tany.
eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray ary dia miandrandra fiovana avy amin'ny ministera voakasika ny sehatra tsy miankina amin'izao tsy baiko mihodina no andrasana fa fifampiresahana ahafahana mivoaka amin'ny krizy ara-toe-karena ary mamorona asa betsaka ho an'ny malagasy ho ny syndika ny sehatra tsy miankina raviraza fimahenina sy Mathieu Prince. Abaiko midina trano fomba nampisehon'ny ministra sasany teo aloha ny fitantanany nandeha resaka kapoka fa tsy maintsy hovaina mahana ny olana vidim-bary ferana 5,7 ariary ny 1 kilony vanille izay tokony tafiakatra hatramin'ny 2 hetsy ariary no mihoatra nolazain'ny filoha fa 3 andro monja dia hidina ny vidin'ny PPN etsy an-danina nefa miady rery ny sehatra tsy miankina izay voatondro molotra ny akamaroany fahalazaina manararoatra ny vidin'entana ho an'ny syndikan'ny sehatra tsy miankina fifampiresahana ny tokony ataon'ny fanjakana maka hevitra ny amin'ireo sehatra tsy miankina petra tokony raisina sy zavatra tokony atao hivoahana ny krizy ary eto zany zay mahita hoe zay zany mety tena nahatonga ny taty amin'ny sehatra tsy miankina tena tsy mba voajery mihitsiny satria ke zany tsy namango ilay ministra teo aloha raha hoan'ny fampandrosoana ny ekonomia zany dia ny sehatra tsy miankina no iaterana satria io no mamorona ny asa isika nefa amin'izao fotoana zao hoe ny fandrindrana an'izay fahafahan'ny sehatra tsy miankina mamorona asa sy mampiodina ny orinasa an'izay tsy maintsy misy foana zany ny cadrage avy aty amin'ny fanjakana dia eo zany no tokony ny sehatra tsy miankina nefa manana ny hoe inona ny paikady no ataony ho an'ny fampandrosoana ny sehatra misy azy fa raha ohatra n'ilay fanapakevitra teo aloha teo le tapitapoka hoe tonga dia misy hoe zao no ataonareo amin'ny sehatra tsy miankina manao an'izao ianareo ahena an'izao ahena raha vao ohatra an'izay zany no ho taony ny fanapakevitra dia tsy irindra ho an'ny sehatra tsy miankina zany zavatra ohatr'izany zany tsy mety aty amin'ny sehatra tsy miankina satria ny fanjakana tsy mitondra fanampiana fa ny sehatra tsy miankina no manao zay andinan'ny tenany dia ilaina zany izay le hoe fanantonana zany hoe tokony miheno avy hatrany hoe ireto ny sosokevitra ny sehatra tsy miankina no raisiny ao ministera atsevina fa nandefa taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny pirenena ny fikambanana ireo sehatra tsy miankina toy ny FIFPAMA ny GEM ny SIM ireo mpisehatra ny fizahantany ny CCI France Madagascar ny GEFM fikambanana vehivavy mpandrara sy ny fikambanana marobe manay izy ireo ny hoavin'ny toe-karena izay tsy nahitam-baolana tao anatin'ny 19 volana mandina 10 metsy anefa ny asa very ary nina 470 isanjato hatramin'ny 270 isanjato ny fatiantoka ho andro orinasa sasany fametrahana paikady mazava ivoahana amin'ny krizy no angatahany sehatra tsy miankina anisan'ny famoahana ny sistany sy ny fanaovam-bakisiny fahobe eo ihany koa ny fijerena ny fandoavan-ketra ny sehatra tsy miankina izay niantraika ny krizy ny COVID-19. Ny vaovao tapatapany ary dia ankizy mahery ny 7,7 sy 3 hetsy ao amin'ny ambaratonga fototra sy 3,3 ao amin'ny ambaratonga voalohany no ahina ialan-daharana an-tsekoly any amin'ny faritra Atsimonosy raha ny tatitra navoaka ny sampandrara misahana ny ankizy eo anivon'ny firenena mikambana na ny UNICEF. Nambarany ity rafitra iraisany pirenena ity hatrany fa zaza 7 hatramin'ny 10 no miaina anaty fahantrana maro lafy any amin'ity faritra ity na dia efa maro aza ny asa mifanandrify amin'ny UNICEF sy ireo mpiara-miombina antoka dia anamafy hatrany izy ireo fa mbola betsaka ny ezaka tsy maintsy atao. Araiky ny fampitambavao anivon'ny ministera ny fitsarana kosa indray dia misy ny mailaka manokana ahafahana mametraka ny karazana fitarainana fitoriana na koa sosikevitra anatsarana ny tontolo ny fitsarana amin'ny alalan'ny mail ny doléance minjus@gmail.com no ahafahan'ireo manandraharaha rehetra mametraka ny etaetany hohatra ny fanazavana. Mampanay kosa ny hoavin'ny tanora malagasy raha ny lafiny araka sanoasindresaka miantraika any amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana izany izay mila fizerevana manokana no ny voka-dratsy aterany amin'ny fampandrosoana ny firenena raha ny fanazavana avy amina firaisamoan'ny pirenena misehatra amin'izany naminy Sovely Sitraka sy Andra Kotomalala. Lahara-pahamehana ny fametrahana filaminana sy fandriampahalemana maharitra raha tiana handroso ny firenena iray mbola tsy tanteraka nefa izany eto amintsika manana andraikitra eo amin'ny fanatanterahana izany ny tanora izay voakasika matetika rehefa misy ny tsy filaminana mbola tsy ampy raha teo ny fampandraisana andraikitra ny tanora eto Madagasikara ka ilaina ny mampiatra izany mba hirosoana amin'ny fampandrosoana maharitra raha ny fanazavana. Misy zanakasa anankitelo lehibe na lasa anankitelo lehibe ao anatin'io tetikasa io ny voalohany indrindra dia ny fanabeazana
ny tanora zany amin'izay fandraisana andraikitra izay. Ny faharoa dia ny fametrahana ny fanaramaso ny tranga rehetrarehetra izay mety manohitohina ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eny amin'ny toerana iainan'ny tanora ka mety koa andraisan'ny tanora anjara. Ary io fanaramaso io dia avy amin'ny alalana fomba anankiroa ny tanterahana azy. Dia ilay système d'alerte précoce pour la prévention des conflits, izany hoe tsirika mialoha mba hijerena an'ireo tranga mety tonga dia ahatonga korotana sy ahatonga tsy fahalemana eto amin'ny firenena ka ahatonga antsika hiditra ao anatina tsy fandriam-pahalemana zany. Ny fomba faharoa dia ny fanarahamaso indray ny fanantanterahana an'ireo tolotra izay omeny ny fotony ka tokony hampiroborobo an'izay fandriam-pahalemana izay. Ao anatin'ny tolotra io moa zany mazava ho azy ny tolotra ara-tsosialy, ny tolotra eo amin'ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana ary ny tolotra eo amin'ny fisitrahana an'ireo ainga ekonomika rehetrarehetra zany izay misy ny amin'ny faritra izay tokony hositrahan'ny olom-pirenena sy ny tanora. Izay moa zany le hoe contrôle citoyen des actions publiques. Ary ny fahatelo dia ny fanampiana ny tanora mba hanao ady sisika sy hanatanteraka tetikasa ary ampian'ireo mpiantsoroka rehetrarehetra indrindrandrindra ny eo anivon'ny fanjakana eo anivon'ny ministera amin'ny fitondrana vahaolana amin'ireny tranga mety hitarika korotana sy tsy fandriam-pahalemana eny fotony ireny. Raha ny mikasika manokana ny tanora eto Madagasikara indray, latsaky ny 5 taona avokoa ny 420 tanora eto amintsika. Olana goavana saidrainy tsy fananana asa ka tsy ahafahany mivelatra eo amin'ny sehatra rehetra. Olana eto amintsika koa ny firoson'ny zazavavy amin'ny fanambadiana loloatra sy ny herisetra mianjady amin'izy ireny ka miatraikany amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Marodefy moa zany ilazana efficace le izy zany dia misy action de prévention de conflit tanteraka ary azona amin'ny teny fa mihena ireo risque de conflit ireo na ireo na tranga izay mety hitarika korotana tsy voafehy amin'ny fiainam-pirenen'ireo. Dia izay isan'ny tena refingeda be zany hoe ny fienahany izay tahany fivoatran'ny tontolona na ny mety ho ady sy ny korotana hitarika ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay. Ny tanora mieritreritra hoe rehefa manana asa izy izay vao tena hoe anao milamina ny fiainana. Ny isan'ny ndetako hoe facteur anankiray lehibe aloha zany amin'ny faharefon'ny tanora ny tsy fananany fidiram-bola sy entina miaina sy jery lavitra eo amin'ny fiainany. Ary izay zavatra izay nefany isan'ny ainga mampiakatra an'izay fahafahany mahana an'izay fahazona miatrika ny etrony asa izay ny fandraisana andraikitra eo amin'ny tontolo misy azy, eo amin'ilay communauté misy azy zany. Na dia mbola tsy misy vola ary tsika mahafantatra tsara fa ny fomba fiasa amin'ny voalohany amin'ny tanora dia mety hoe milatsaka tsitrapo fangalanao traikefiny rehefa aveo ary tombony lehibe ho anao amin'ny fisitrahana an'ireo fifaninana isan-karazany mety ahazona asa na eo amin'ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny tontolo misy anao na ny fandraisana andraikitra ny goavana kokoa eto amin'ny firenena. Dia isan'ny fampidirana azy ireo zany amin'izay fandraisana andraikitra izay ity tetikasa Osmada ty. Any amin'iny faritra Atsimon'Nosy iny no tena ilaina mafisina bebe kokoa ny fametrahana izay fandriam-pahalemana izay indrindra no tanjona apetraky ny M6 tatao miaraka amin'ny PNUD ka tanora miisa 5,000 eo no hiparitaka manerana ny Nosy hanatanteraka ny tetikasa mba hahatrarana ny tanjona. Andeho any amin'ny faritra kosa isika ato anatiny ity toy ny vava-manaraka ity dia mirongatra ankehitriny ny kolokolo eto Madagasikara. Tsy ho vitany fanjakana sy ny Bianco samy rerintsony nefa no miady amin'izany ho ny fiarahamonim-pirenena fivato ka manaitra ny vahoaka izy ireo mba sahijoro ary ho tompona andraikitra manoloana izany. Ny Rendriana Arivondy, MBS Ambatondrazaka. Mpanamby ho an'ny fiarahamonim-pirenena fivato ny haolo-pirenena tompona andraikitra ny vahoaka malagasy manoloana ny ady amin'ny kolokolo. Efa latsapaka loatra ny kolikoly eto Madagasikara ary tafiditra ao anatin'izany ny tia loatra mangoro. Izany indrindra no natonga azy ireo nandray andraikitra
ka miezaka manabe ny vahoaka taon'izao hoy izy ireo tokony foazan'ny malagasy na dia nanao ezaka aza ny beako nandritra amin'izay taona maro zay dia rahatsika mahita fa narongatra zany le kolikoly dia nanova-paikady zany hoe miara-miasa kaiky amin'ny société civile na fikambanana maro aty fotony zany izy ino no masony beako aty manainga ny olona rehetra zany hoe tonga ny fotoana ifoazan'ny olo-pirenena andray andraikiny hoe mba olo-pirenena tompona andraikitra sy tompon-draharaha fa tsy vita ny fanjakana rery-tsony zany ady amin'ny kolokolo zany raha sika avy aty fotony mihitsy no mifanometanana ary zay no atony anaovanay fiarahamoniombonatoka mibeako mba ifehezana lizy miainga avy aty foany satria efa tena lasa paka tanteraka ny kolokolo eto amin'ny firenena dia raha sy ny olo-pirenena mihitsy no mizoro tompona andraikitra tompon-draharaha sy ho rava ity zavatra manimba ny firenetsika ity tena ihany ny mampafantatra fa dia ny faritra aloatra mangoro no faritra fahavalo iasan'ny Fivato. Ho rahantsika misesy izao kosa ny vaovao tapatapany ka isan'izany ny loza ampifamoivoizana satria dia fiara sprinter iray indray no niaran-doza tamin'ny lalam-pirenena fahafitony ho an'ny Androany maraina 7 kilometatra mialana Ambatolampy. Raha ny tatitra dia maro no naratra ary nisy ihany koa namono ihany saingy tsy fantatra mazava ny isan'izy ireo. Mbola andalam-pikaroana ny mpamily kosa ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao satria raha ny loharany vaovao hatrany dia nitsoaka ity mpamily ity tamin'ny fotoana nitrangany loza. Ny pejy ny finoana dia raha toka tsy misy fiovana dia ho fantatra rahampitso ariva izay ho filohan'ny FJKM sy izay fanapakevitra lehibe hitondrana ny fitianam-piangonana. Tanteraka omaly ariva mantsy ny fiodinana voalohany ny fifidianana sy ny mpiandraikitra foibe raha toka no tontosaina ny maraina teo ny fiodinana faharoa. No tontosaina ny ariva teo kosa ny fifidianana mpiandraikitra foibe mpampianatra ary ny mpiandraikitra foibe laika. Aoriana izay kosa vao mety ho fantatra izay ho filohan'ny FJKM sy izay ho birao ny mpiandraikitra foibe. Rahampitso fa 27 ny volana aogositra moa no hifarana ny sinoda lehibe fa 7 tanterahina any Sambava io. Ny pejy ny fanatanjahantena ary dia Aurélie Faravavy ihany no solontenan'ny Madagasikara amin'ny lalao para olympique izay ho tontosaina ny 14 aogositra hatramin'ny 5 septambra ho avy izao any Japon. Izy dia atleta jamba hifaninana amin'ny hazakazaka 100 metatra. Marihana fa Aurélie Faravavy dia nisitraka fanasana manokana tamin'ny alalan'ny World Card fandraisana anjara voalohany ho azy izao lalao para olympique izao. Tsara moa ny manamarika fa Aurélie dia nandrombaka ny medaly alimy tamin'ny lalao iraisam-pirenena tany Dubai tamin'ny volana janoary lasa teo. Ny farany herinandro izao izy no anaingy miaraka amin'ny mpanazatrany Olivier Razafmahandry. Eo ny maresaka iraisam-pirenena ary dia firenena maro any ivelany amin'izao no lasibatry ny fahamaizana goavana ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro akoatra ny Grèce, Italie, Algérie, Espagne sy Maroc dia mandravarava ihany koa ny hafa ovary faritra iray atsimon'ny France amin'izao fotoana izao. Mamintana amintsika ny andiandiny izay ary Injavandrema efa sy tahiriny aina. Nanomboka ho malalatsinainy ny joalajoala ny hafa tao atsimon'ny la Frantsa hatramin'izao. Manodidina ny 5,000 hektara no lasibatry ny afo tao anatin'ny 420 ramonja. Angam-pandeha teo ny fitaran'ny afo izay mahatratratra ny amin'ny 4 kilometatra isan'ora. Raha nitatitra avy amin'ireo mpamono afo any an-toerana dia nahatratratra ny amin'ny 20 kilometatra ny lelafo hatramin'ny omaly alatsinainy. Nanambara ny prefektiora ao amin'ny departementan'ny Vara fa mpamono afo misy 700 no nahetsika nanomboka omaly narana fitaovana ampolony atony ny angidimby sy ny siterna mamono afo. Na izany aza, mbola sarotra sy anatin'ny atateraka amin'izao ireo mpamonjy vona ireo raha ny fanazavana azo avy amin'ny lehibe ny mpamonjy vona trany. Hitsain-kilany matahotra ihany koa ireo mpamono afo ireo satria mety hamafy ny loza ao anatin'ny andro manaraka hoy izy ireo no ny hafanana be loatra ny toerana. Nanamafy ihany koa ny manam-pahefana fa lalana maro no tapaka ny toerana amin'izao fotoana izao. Trananjato ny mono may atao amin'ny departementan'ny Vara nandritra ity fahamaizana ity ary olona manodidina ny 200 no voaterina findra toerana ho hiatrany ny mpitondra teny ny mpamonjy vony.
Anisan'ny vava politika nisongadina ho an'ny androany dia ny fampiasonana mpanao gazety ny MBS nataony avy eo ny RMDM nitondra ny fomba fijery ny raharaham-pirenena eto Madagasikara fa nitondra ihany koa vahaolana ireto solotena ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ireto. Asin'Andriamalala sy Tokra Marolany no mitatitra amintsika ny andinindinina izay. Diversion na familiana ny saim-bahoaka ho any amin'ny zavatra fanifanovana ny gouvernemanta faranteo hoy ny pasteur Tsarame Edouard filoha-hevitry ny RMDM. Alaolana no ny teny Andrajoel tamin'ny fampidinana ny vidim-piainana ao anatin'ny 3 andro izay tsy tanterakiny hoy ny fanazavana. Diversion ho an'ny vahoaka malagasy io gouvernemanta io satria familiana ny sain'ny olona fotsiny fa ny filoham-pirenena dia namoaka an'izao teny zao hoe afaka 3 andro dia hisy ny fidirany vidim-piainana vidin-javatra ena amin'ny fiarahamonina egny raha fa tsy tanteraka zay tenin'ny filohan'ny repoblika zay dia mody gouvernemanta indray no ravaina izy anefa raha gouvernemanta ireo miro namandreo ihany tsisy lokafa ro namandreo ihany ny mampiena ny fahasairana vahoaka malagasy no tokony atao fa nampitombo ny fahasairana vahoaka malagasy indray koa ny fivangongon'ireo mambrany gouvernemanta zay narosony filohan'ny repoblika zany hoe tsy mamaly ny etaetan'le vahoaka malagasy mihitsy ny zavatra ataony ty fitondram-panjakana ty akity araka ny fiteniny ray aman-dreninay filoha nasionalin'ny RMDM dia hoe piloty tsy manana plan de vol hoentiny makaiza ty fireneny ty tsy hoe manakina fotsiny zahay tsy hoe zahay mahita fa hoe fanakianana tsotro zao satria efa nisy loi de finance koa ny teo hoe efa voafaritra mialohan'ny fotoana fa tsy tao anatin'ny loi de finance fa hisy ministera zao any 230 no amaritantsika sa handalo inona ndray zany fandaniam-bola ho ataon'reto gouvernemanta vaovao reto hiantso session extraordinaire ve tsika hivalidena an'reto indray hiratifena an'reto sa alefa amin'izao fotsiny da ka ho fizarazarana ny volam-panjakana amin'ny namana ve no tena tanjona sa hanomanana fifidianana dia ampidiro ato anatin'ny fanjakana daholo ny namana mahatonga atsika fahazatao an'izany ny firenentsika re. Araka izany dia tsy misy vahaolana afa-tsy ny fialany filohan'ny repoblika eo amin'ny toerany Ireriany izay efa tapaka ny mpanohitra manerana any Madagasikara tamin'ny 13 sy 14 volana Jolay lasa teo no afahana mamaha izao fahasaranam-bahoaka izao hoy hatrany pasteur Tsarame Edouard. Ny voalohany efa nitenena fa tsy pilote ity tsy manana plan de vol zany hoe ny filohan'ny repoblika no olana eto amin'ity firenena ity ka izay no anamafisanay anomezanay vahaolana fa ny fiaikevitra 40 zay no tapahan'ilay mpikambana mpizaika tamin'ny 17 sy 14 volana Jolay lasa teo no vahaolana ho an'ity firenena ity miala ny filohan'ny repoblika rava aloha ny institution io pilote tsy manana plan de vol io dia mitady pilote hafa isika. Faharoa apetraka eto amintsika ny lalam-panorenana mifanaraka amin'ny fotom-pisainan'ny vahoaka malagasy ka ny rehetra no mandray anjara amin'izany fanomanana izany lalam-panorenana zany hidirantsika ao amin'ny repoblika fahadimy. Fahatelo zay tena ilaitsika ny fialana amin'izao fantrana lalina izao fa tafahoatra loatra ka tsy maintsy manangana izay rafim-piarahamonina vaovao tsika mba hialantsika amin'izao fahantrana misy iaina ny firenentsika izao fa ny ankoatran'izay diversion daholo. Ratsaivina dia tsy ny RMDM samirery no nanapaka ireo feikevitra 12 tetsy bypassy ireo fa ny mpanohitra manerana any Madagasikara iray manontolo mihitsy.
Ny voakandroany kosa ny didim-pitsarana mahakasika n'ilay mpanolontsaina ny tanàna n'Antananarivo dia Clémence Rarnirina. Naneho ny fahavononany hitanany fahamarinana efa namafisiny hatramin'izay moa ny tenany raha nambarany tamin'ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazetinay dia inambiny tsovelo sitraka sy Andra Rakotomalala. Ijoro amin'ny fahamarinana trany aho natony ahoana fanenjehany ben'ny tanàna hoy Clémence Rarnirina taorian'ny didim-pitsarana androany. Tsy zakan'izy ireo ny marina, tsy zakan'izy ireo ny fijoroako amin'ny rariny, tsy zakan'izy ireo ny fanatonany vahoaka, tsy zakan'izy ireo ny famotsipotsirana ny zavatra tsy mety izay ataony izay betsaka ireo tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia mitady ny fomba rehetra anesorana sy aniliana ny tenako ao anatin'izany andraikitra maha-olom-boafily izany. Ny tenako kosa nefa Clémence Rarnirina dia manamafy etona. Androany tsika 17 Aogositra no miresaka ny tenako dia mbola mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo ary vonina mandrakariva hiady ho an'ny mahasonom-ponina Antananarivo renivohitra. Fitoriana indimy izay no napetraky ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny Clémence Rarnirina ka ny raharaha farany teo dia ny nilazana fa nitarika ireo mpivarotra ny komy sy ny korotana izy ary nanimba fananam-panjakana. Mitady ny fomba rehetra nalana azy eo amin'ny toerana mahampanolontsaina ny tanàna azy ny ben'ny tanàna ka mamorona fanasoketana isan-karazany entina andotoana azy raha ny fanazavana. Chef d'inculpation anankisivy no anenjehana BDB zany hoe ao ny resaka lazaina fa nanao herisetra, lazaina fa nanao fikomina, lazaina fa nitarika amin'ny varotra ikomy, lazaina fa nitarika amin'ny varotra anakorotana ny filaminam-bahoaka, lazaina fa nanakorotana ny filaminam-bahoaka, lazaina fa nanapotika fitaova fananam-panjakana zany rehetra zany zany dia antony fitoriana avokoa 9 chef d'inculpation ilay izy raha tambatra. Rehefa tonga teny amin'ny parquet moa dia ny chef d'inculpation tazomin'ny parquet zany dia le hoe incitation au trouble à l'ordre public zany hoe famporisihana ny fanakorotana ny filaminam-bahoaka. Rehefa nandeha ny raharaham-pitsarana tamin'ny 10 Aogositra dia nanamafy ny mpisolo vava izay mbola isorako ny maître Willy Razafinjatovana maître Olala nanontany mazava ny prof izay opératanan'ny commune natonga azy nametraka an'izany fitoriana izany. Jerevana nefa ny rehefa tonga teo anatrehany fitsarana dia tsy nisy ny prof ary nahagaga moa zany fa dia namoany an'izany 9 chef d'inculpation zay. Ny tenako ihany koa moa dia nandrotsaka ny interview izay nataoko tamin'ny MBS sy ny ABC tamin'ny fotoana ny dinako teny Behoririka izay nanamafy sy nampafantatra mazava ny antony dinako teny dia nanatitra an'ireo taxi. Mbola mpiakatra ny raharaha na hanao ny atao hoe appel ny mpisolo vava azy manoloana ny didim-pitsarana ny voaka izay nahazoany sazy ka andoavan'ny lamandy mitetina iray tapitrisa ariary sy onitra 4 alina sy 10 ariary. Tsy misy izay tsy mikakaka tokoa amin'izao fitondrana Andry Rajoelina izao. Niteraka resabe sahady ary nivoaka tamin'ny gazety mpiseho isan'andro androany fa isy ministra Amperinasa Vao no tendrena tamin'ny alahady lasa teo no esorina amin'ny toerany. Mpanao politika solomavambahoaka no naneho ny heviny mahakasika izay tamin'ny Asinandriamalala sy Toky Ramarolahy. Ora Vitsimonja taorian'ny fampisehoana ampabiamaso ireo ministra vaovao andrafitra ny gouvernemanta dia efa niparitaka tao anatin'ny tambajotra sosialy ny dosia malotondreo ministra vaovao no tendren'ny Andry Rajoelina sy Tsay Christian ireo. Loharanom-baovao marim-pototra ihany koa ny nalalàna fa efa vita omaly ny famindram-pahefana teo amin'ity ministra iray ity sy ny ministra teo aloha saingy nisy ny teny nidina tamin'ireo mpanao gazety tonga nanatrika izany fa tsy afaka avoaka ilay vaovao. Inona ny tena antony? Tsy nataon'ny filohan'ny Repoblika sy ny Premier ministre Tsay Christian anga ilay antsoina hoe enquête de moralité taloha nanendrena azy ho ministra. Tsara ny mampatsiahy fa tany amin'ny taona 2014 tany dia efa atao hoe niteniteny foana zany ministra izany raha nilaza ny valeur ny resaka terre rare moa zay nitenena anazy tsy hitako ny fomba hitena azy amin'ny teny malagasy dia nilaza io ministra io fa misy 600 000 milliards de dollars ny valeur an'izany terre rare zany any amin'ny toerana anankiray eto amintsika eto Madagasikara. Tsy hitanao hoe viaiza na données géologiques vaiza na données minières vaiza nahazoany an'izany ary navaky vava mihitsy ny expert allemand tamin'izany fotoana izany hoe miteniteny foana io olona io.
torak'izany taty aorindrina ihany koa rotaona lasa izay teo eo dia mbola niteny ihany koa izy mahakasika ny hoe fananany izany Madagasikara olona izany mbola tsy nipotra sy tsy mbola nisy zao raha hoe nisy fanonganam-panjakana na mbola tsy misy ifandraisany amin'izany zany rehetrarehetra zany mahatonga na hiteny hoe araka ny fanontanianao nisy marina ve mba mametra-panontaniana ihany koa izahay nisy marina ve zay fanadihadinana atao natao hoe enquête de moralité mahakasika an'izany olona ny safidiana ho minisitra izany satria hita fa sahirana le firenena ary ny tena mampametra-panontaniana na saika tsy hiteny ary izahay raha tsy mba hoe hiandry herinandro vitsivitsy aoriana ny hoe fipetrahana zany misy zany dia voatery satria miharihary loatra amin'izao fotoana izao ny tsy fahaiza mitantana ihany mbola aseho an'izao mpitondra fanjakana indrindra ao anatin'ny prime ministre ao anatin'ny filoham-pirenena hoe olona toy izany no ny fidiana sasany moa zany dia mpanao politika efa niarahana hita ny atao hoe fanao ny tsy mety teto amin'ity firenena ity nefa naverina ao anatin'izany gouvernemanta izany izany hoe ny ray tota ihany navadibadika ekipa tsy namokatra izany ny vaovao tsisy fantatrao ekena miravaka diplôma ny rehetra zay natsona nefa misy fanontaniana mipetraka ihany koa mahakasika ny sasasasany tena manana le faripahaizana ny tononony ve namarinina marina ve zany tena faripahaizana zany ary ny faripahaizana ve ampy entina mitatana départementa ministériel izany fa ilaina ny trakefa ara-politika ilaina ny trakefa ara-sosialy ny fifandraisana ary olona afaka miara-miasa any ekipa ve zany olona rehetra ny fidiny zany alako tsiny fa raha ny valiny aloha dia negatifa miiba dia efa vao manomboka voandro vitsy ny nanendrena azy satria vao roa andro zay ny nanendrena ny zany ministra vaovao izany dia efa zao mipotro zao sady zany rehetrarehetra any ka mampaitra-panontaniana hoe tena tokony mbola hitondra ve ianareo e andray mato filoha tena tokony mbola eo ve ianao andray mato prime ministre na ministra ny safidinao areny tohatra ny olona importé fa nakaiza le servo teo aloha rehetra raha ny vaovao farany dia fantatra fa tsy mbola afaka nandray toerany ity ministra iray ity manoloana ny fahavoazana ateraky ny fampitehan'ny lalakely eto andrenivohitra dia nandray ny andraiky ny manandrify azy ny solomavambahoaka eny amin'ny boriboritany fahenina tanjona amin'izany moa dia ny asa ataon'izy ireo ny fametrahana ny vina sy ny tarigetra ny antoko ary ny fandraisana andraikitra mivantana ataon'ny solomavambahoaka ny ho an'ny vahoaka izay ny fidy azy Charmano Menjanahary Manorandre Malala asa fatsikabary fotsiny io no nasehon'ny solomavambahoaka izay voafidy tamin'ny anarany antoko tim ao amin'ny boriboritany fahenina ho an'ny vahoaka nambo manarina ankoatra ny asa sosialy izay efa fanao ho fanampina ny vahoaka ao an-toerana dia miroso amin'ny fanatsarana ny lalankely izy ireo amin'izao fotoana izao lalankely mirefy 1 kilometatra no amboarina ao Rarivato izy ity izay isan'ny mampitaraina ireo mpona rehefa tonga ny fotoanan'ny rotsakorana ka nahatonga ny fanapahan-kevitry ny solombavam-bahoaka Todisoa anamboatra izany farantena izy dia tsy asan'ny solombavam-bahoaka no manao lalankely sy ny bassin sy ny fotodrafitrasa fa sany ny mpampanatateraka zany nefa moa mahasolombavam-bahoaka ny tena zany dia tsy maintsy mitondra ny andraikitra ny tena ny adidy izay vita mba hoe nahampandrosoana ny fiarahamonina ary akoatra ny asa soa sy ny asa sosialy moa izay ataon'ny tena dia tsy maintsy mandray anjara koa ny tena amin'izany asa fampandrosoana toy ny lalana tahaka itony zany dia eo misy zao ny lalankely izay volako maty io nonao fana amin'izany eo koa ny lalana izay azo avy amin'ny mpiarirameambonantoka ary eo koa ny siady izay tatany ny solombavam-bahoaka zany dia manana didy amin'izany tena zany manampy sy manara-maso zany ary mijery fotony efa mataona maro tsy nisy nikitika izy ty dia zao tonga ny fotoana zany anamboarana an'ity lalana ity ary faly ny vahoaka ao anatin'izay zany satria efa mba fotoana zao dia zay zany nahatonga ny tena satria na ny olona na ny mpandeha tongotra na ny mitondra tomobila dia tena mijaly revopotaka ao anatin'le izy tena ny tomobila dia tena simba tarigetra mipetraka ho an'ny antokotiko Madagasikara ny hoe vahoaka aloha izay vao fahefana ka izany no ahatonga ny olom-boafidy avy amin'ny anarany antoko manatanteraka ireo asa maro samihafa ho an'ny vahoaka tahaka izao iarahany rehetra miaina rahateo ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny koa tsy afaka ny tazam-potsiny ireo olom-boafidy avy amin'ny antoko izay tarihiny filoha Marc-Ravalomanana ity satria ny vahoaka no andrianiny raha ho an'ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahenina manokana efa maro ny dingana natao tamin'izany toy ny famahanana ireo mpianatra niatrika fanadinana mpanjakana BEPC sy ny CEPE ny fanaovana didim-potra fahobe raha teo ihany koa
ny fizarana masomboly ho an'ny tantsaha. Ny songadina nandritra ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany makasika ny fijoroany gouvernemanta vaovao. Teo ihany koa moa ny fanazavana nentiny solombavambahoaka makasika indrindra ilay fonds souverain dia ho fitina tanatiny ity fanadadiana manaraka ity ary makasika izany entiny ando miaratiana sy tahiriny aina. Niteraka faneho-kevitra maro teto amin'ny firenena ny makasika ny fanovana mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta. Voaresaka ary nibana tao anatin'ny fandarana miara-manonja zany androany. Notsindrin'izy ireo ny tsy fisian'ny politika fitsitsiana ataon'ny filoha amin'ny fanendrena ireo minisitra lefitra sy sekretera-panjakana izay manakorotana tanteraka ny teti-bola-panjakana efa misy. Efa nanandrana nanao vice ministre tamin'ny volana aogositra 2024 ty fitondram-panjakana ity vice ministre ny Nouvelle Ville sy ny Habitat. Fa na ny anarany aza tsy tadidy mivoaka malagasy na ny zavatra nataony ara tsy fantatry ny mivoaka malagasy dia zao ndray tompo klasy tompo avy dia vice ministre telo ndray ny ao anatin'ilay gouvernemanta dia zay ny atomatonga antsika mametraka fanontaniana hoe antony zavatra inona loatra no namakina an'ireto départementa ministérial reto satria rehefa mamaky départementa ministérialy tsotra be mitombo zany iteti-bolam-panjakana lalina ao anatin'izany fa mametraka fanontaniana ihany koa tsika amin'reto vice ministre reto hoe aiza amin'ny loi de finance no isiny zany teti-bolam-panjakana esan'izany. Ankoatr'io, ahina ho ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana fa resaka famotsim-bola no atao ao ambadika ilay fonds souverain. Voalaza koa fa isin'ny fananganana société anonyme hitantanjany fitantanana izay miala amin'ny tetim-bolam-panjakana ihany koa. Tonga dia efa napetraka ao anaty napetraka zareo anatin'ilay izy mihitsy tsy hanaraka ny code de marché public fa hanaovana manuel de procédure vaovao mitokana mihitsy. Izay le endrika fahaleovan-tena inina apetraka ao anatin'ilay fitatahana. Izay le niteneniko tany am-boalohany hoe lasa anana endrika budget faharoa loi de finance faharoa mihitsy akoatra ny loi de finance efa iainana andavanandro ary ny zavatra ngezangeza stratégique sy prioritaire ozy zay mivombola nampiasainy ao no atao any lalana anankiray tsy hoentina anaovana famatsim-bola fa famotsim-bola famotsina zay zany ny tena fanahina ao anatin'io ary voalaza ny zinandray fitenenana mihitsy moa hoe satria voalaza ato hoe ao anatin'ilay volavolan-dalàna hoe ny ressource naturelle eto Madagasikara no ampiasaina amin'ny famatsinan'ilay vola zany hoe fatatsika tsara inavy zany ressource naturelle eto Madagasikara zany ary inavy ny zavatra ny tantara efa nisy tamin'ny fampiasana ny ressource naturelle zao ary zay no mahatonga solombavambahoaka hoe handeha araka ny tokony ho izy ary anaraka ny fitsipika sy ny fitsipidalao amin'ny fampiasam-bola eo anivon'ny fitantanana mpanjakana anankiray ny fitantanana ny fonds souverain io. Lafin-javatra maro no nivohitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany namotsy-potsirana ireo mpanao politika sy solombavambahoaka ny raram-pirenena ankehitriny teo ny mahakasika ny sosialy ny fahasalamana sy ny maro hafa. Amaranantsika ny vaovao ary izao alina izao ity vaovao tapatapa ny pejy ny politika ity dia bangaroa zany niseza amin'ny parlemanta tahory ny fanendreny izay ho mpikambana andrafitra ny gouvernemanta vaovao voakasika amin'izany moa ny olona Imbikirlaza izay voatendry ho ministry ny fitsarana sy ny solombavambahoaka voafidy tany Antsiranana faharoa i Raymond izay lasa ministra lefitra hitantana Sampandrara misahana ny fambolena eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompina arak'izany dia andrasana ireo izay andimby azy ireo amin'ny fampilazana ataon'ny filohany Anteny Mira Rodonta any amin'ny fitsarana avy momba ny lampandrenana na ny atao hoe saisine. Izay ary no amarana ny fotoana ny fampalalam-baovao izao alina izao fahoarano rehefa avy eo ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny famerenana ny fandaharana ahoana marina ary toizany horonan-tsary mitondra ny lohan-teny Trapino Yves de Kandazamis mametraka ny veloma mandrapita fary tomboky lasy tomboky vavy ho amin'ny rampitso indray.